Sarantsika ny namana Lovaramana Tsosi ny namana Mamira Soanev zay mampita ny vaovao avy ny vatoeny ho atsika any atokantrano hoany. Dia toy izatsika mahakasika indrindra kosa ny fametraha-pialana ny Premier Ministre Coly Roger ny vaovao atsika amin'izao hariva izao. 420 ora tao aorian'ny fametraha-pialana ny Premier Ministre Dr Coly Roger dia fantatra fa nanolotra ny anarana izay ho Premier Ministre teny anivon'ny fiadinan'ny Repoblika ny solomavam-bahoaka. Anarana ho Prime Ministre 420 natolotra ny PMP izay hivondrona ny solombavambahoaka avy amin'ny ankolafy Ravalomanana, ny HVM, Leader Fanilo, ny Mapar ary ny GPS. Raha ny fantatra, anisan'ny tafiditra ao anatin'ny lisitry ny Prime Ministre avy amin'ny PMP ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana, nisy mpanjakana Rive Rakotovao, Ministre isan'ny Horace Constant, Marante Chantedieu, Juanita Ndaimananjara, Erlanto Ravelarson ary sekretera mpanjakana miadidin'ny Gendarmerie-pirenena ny Général Paza Didier. Ny tale général Sema teo aloha ny Général Jean Ravelonarivo, Béatrice Atalafo lohan'ny Senita dia natolotry ny solombavambahoaka PMP ho Prime Ministre. Mpikambana amin'ny antenimeri-pirenena telo mirarano tafiditra ao anatin'ny lisitry ny Prime Ministre dia Filoalefitra Mahazoazy Fredy, Iary Andrenarivo ary solombavambahoaka Bediko Atsimo, Jean-Jacques Rabenirina. Solombavambahoaka 2010 ao anatin'ny vondrona miaradia amin'ny filoham-pirenena no nanolotra ny tanana ny lisitry ny Prime Ministre teny amin'ny Lapanambohitsorohitra. Natolotra ireo député eo amin'ny 2010 eo zany manakaiky eo nanolotra an'izay lista zay. Ny tambarana satria izay anarana nivoaka tao anatin'ny Assemblée nationale zany dia nampidirina tao ary amin'ny ankapobeny zany dia nisy fanohanana maro avy amin'ireo olona reo anarana izay natolotra reo. Midika fa fiarahana miasa ary fiarahana zany anarana firenena sy mba hisiny le stabilité politique eto Madagasikara. Samy nanana le critère moa zany fa ny critère iarahany rehetra angambany dia hoe ny stable any Madagasikara aloha voalohany indrindra ahafahan'ny filohan'ny République sy izay Prime Ministre eo miara-miasa aingakaingana kokoa mandraha azo tenenina zany ary mba tsy hisiny le fotoana lany intsony satria efa mandroso dia mandroso zany ny fotoana efa taona vaovao koa tsika dia heverina fa hiazakazaka amin'izay ny fampandrosoana firenena. Ny lisitry ny Prime Ministre avy maro anisa amin'ny antenimera-pirenena dia natolotra amin'ny filoham-pirenena ary izy manapaka farany araka ny nambarany tale kabinetra amin'ny fiadidiana ny Repoblika. Dia filohan'ny Repoblika moa araka ny teny lalam-pamerenana no mijery an'izay sy ametraka ny toyany araka ny rafitra amin'ny lalam-pamerenana. Izay ny androany maraina. Ahoana moa nivona amin'ny article 54 eo lefa navonaveko teo moa hoe vondrona politika na fivondrona politika izay miisa dia manana député 20 no nanatitra ka angambany tena ao anatiny tsara mihitsy tsika amin'izay. Izany hoe représentatif amin'ny Assemblée nationale ve amin'ireo 20 ireo ve ny firafitry ny gouvernement? Ny fipetrany ange dia misy ny ataontsika hoe réalité politique fantatry ny filoham-pirenena ny zavatra tokony hametrahana izany rehetra zany ny zavatra tena hoe important dia ny firoson'ny raharaham-pirenena ny fandrosoana amin'ny fametrahana ary no heverina zany fa misy izay tokony fametrahana gouvernement vaovao zay mba hanome impulsion vaovao dia miantra an'izay tsika menakafy izay ny andrasan'ny vahoaka rehetrarehetra. Tsy hoe laraka ny fanazavana no amoana ny anaran'ny Prime Ministre vaovao anjimony Dr Coly Roger izay nametra-pialana Omaly.